Eto Ambatoloka commune Tsaramandroso ato amin'ny faritra Boeny isika izao. Ato amin'ny Sandravelo François Tantsa sady Sefokotany. Karakaina be ity tany ity taloha fa ankehitriny dia mamokatra satria nametra Andravelo François Sombotany Tsiasaina na abandonner be araka ny teknika ampianariny tetika asa prosol eo anivon'izy IZ. Tsy nahatratra ny fotoam-pijinjam-bary izahay fa raha tombanana amin'ny hatevin-reto kolokolo ireto dia tsara ny vokatra. Profon'izany ireto vary atony-tsopitra. Tena tsara dia vary fiary matanty an'le toetany aty satria le vary zany vary vaovao koa ma le izy le tany ma efa tsara koa. Ity zany ny vokatra azy nay io 12 amin'reto zany efa azo koa zany amin'le vary niakatra tao. 12 tany efa mantatanteraka ka novelomina indray ity Ambolendravelo François. Ka ity fanadihadiana ity dia anehoantsika ny ezaka nataon Ravelo François nahafahany namerina ny tany manta ho lonaka indray. Raha ny ety amin'ny faritra Boeny manokana dia olana iray manimba ny tsirony tany ny fikaon'ny reka ny nofo tany. Feno lavaka hatraizatraiza ka mamarina fasika sy antsangy any amin'ny lohasaha sy ny tanybary. Simba toy izany koa ny tanimboly Antanity ka ao ny ranorika ny nofo tany ka karaha ho bato sisa ny tavela. Vokany matetika vakitratra fotsiny ny Tantsa tsy mahavita taona akory ny vokatra miakatra. Anisany ny sedra izany olana izany Ravelo François. Ty tany ty teo moa dia tany tena ignitantsika angamba ny teo ro tany jiaby boka be ta vary tamin'ity tsy zavatra nanjary. Tany tena kaondrika tena maseka lalandrika be avy ambony avy any. Tamin'ny taona 2014 dia tonga ny tetika asa prosol eo anivon'ny IZ nanapariaka ny teknika agroekolojika taty amin'ny faritra Boeny. Anisan'ireo Tantsa aliana tamin'izany Ravelo François ka nandeha nitsidika ny sahan'ny Farantsa tsy lavitra n'Ambatoloka izay nanaovany tetika asa prosol fanandramana voalohany. Tamin'ny taloha izy ity zany dia fomba entim-paharazana foana nataoko. Nefa tonga moa ny projet prosol dia misy site iray hitarita amin'ny Farantsa. Dia nandeha nijery tany ma zay zany nijery nanao fitsidina dia hitako ma le nataony tary dia zava ma le tany zavatra hitako sara le tany Farantsa hitako tany reraka be dia farafa ninazy teo ma nijerevako tena hitako fanova be le tany dia nanao fampiarana za taminaka teo tamin'ny 2021 dia nataoko ma kelikely aloha zany nataoko maloha bandener be zany nanao ampatany Tsiasana zao jerevako zany efa novana zany le nofo tany teo fa efa natsara satria fa tsy lampy nidina tsotra le raony tany fa fahavatanana iny dia somary ezaezaka ihany aloha ny fanaovana azy fa io ma miankina amin'ny fahavononany ihany fa tena hitako aloha za amin'izao fa tena fa resy lahatra satria ty tany ty teo tamin'ny taloha dia tsisy tany ilaina azy mihitsy fa satria rarabata njondra mena ny teto fa amin'izao zany izy efa mitombo mihitsy ny nofo tany amin'izao satria efa mivelona le tany ary mivokatra eto angambany efa tena fa afa-po antena amin'izao. Dia namela Sombotany Tsiasaina na abandonner be eto amin'ny faritra misy lampy eto amin'ny sahany Ravelo François. Izany hoe misy tandavantany Tsiasaina atao mitsivalana manaraka ny fandriny tany na atao manaraka ny tsipy mirahabo raha manana fitaovana. Eo amin'ny antsasametatra ka hatramin'ny 2 metatra eo ny sahan'ny Sombotany Tsiasaina ary ny velarany tany ambolena eo anelanelan'ny Sombotany Tsiasaina kosa dia arakaraka ny fisolampy ny tany eo amin'ny 10 metatra eo raha misolampy be loatra ny tany. Ny Sombotany Tsiasaina dia rakofana voly isan-karazany ka arakaraka ny tany sy ny zava-misy ny karazam-boly apetraka eo. Ao ohatra ny vetiver, ao ny brakaria izay sady vilona azo afahana omby ary ao koa ny ambatry. Fa Ravelo François kosa dia nisafidy ny vetiver. Maro be le mpahatany Tsiasana ka misy atao vetiver, ity brakaria, misy atao ambatry, izany daholo ny natao bandener be zany fitazomana amin'le teknika ny ampianarana anay. Arakaraka n'le solampan'le tany zany resaka ambatry zany nataoko teo fa le ambatry ndray zany somary be tamin'ny fambolena dia izy neny zany nivoako an'izao vetiver zao. Ary ty tena hitako tena mitazona tany tsara mihitsy le vetiver ary tena mamerina an'le tany solampatra be le kondrika teo. Taona vitsivitsy monja dia nahita vokatra tsara Ravelo François ary tsapany ny tombotsoan'ny famelana Sombotany Tsiasaina amin'ny toeram-pambolena. Mampihatra ny fampivadiam-boly sy ny fampifandimbiasam-boly koa Ravelo François ka mampivady ny katsaka sy ny antsiroko. Ny antsiroko dia azoan'ny vola hatrany amin'ny 2 tapitrisa ariary isaky ny mampakatra vokatra. Le bandener be zany tena mitana ny fikondrika
sy mamerina nofotany. Zay moa aloha ny avantage amin'io amin'izao. Io zany tsy dia mandany vola zany ny fanaovana azy fa io miankina fahavononan'ilay olona ihany. Mampiena ny asa sy ny vola mivoaka ny famelana sombintany tsy asaina satria raha savazavaina amin'ny tanana nofotany dia hita fa mialonaka sady mivoraboraka. Ny afatra fara moa aloha aminareo zay indrindra mampitsidika dia saorana zany ianareo e. Tena nazahoako teknika ary tena nazahoako traikefa mihitsy ary nazahoako fidiram-bola anatin'ny tokantranoko. Dia mba manentana koa zany ny rehetra zay efa ambony namako mba hanaraka an'ity teknika ity satria atavana tombotsoa ny teknika zany satria mamelona tany zany le teknika zay nampiara sy toy ny ty bandy NRB ty moa aloha ny tena lara-pamena amin'ny resaka teknika fanatsarana ny tany. Talohan'ny nahatongavan'ny tetikasa Prosol dia efa nanapa-kevitra tsy hamboly amin'ity toerana ity intsony Ravelo François. Fa noho nahitany tombotsoa ny fampiarana ny teknika vaovao izy dia niova hevitra. Ka ankehitriny Ravelo François dia lasa tantsaha afaka mitahaka ho an'ny manodidina.